Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana izany hoe feno ny fanahy masina. Izay indrindravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Samihafa ve ny hoe manana ny fanahy masina, latsahan'ny fanahy masina, sy ny hoe feno ny fanahy masina. Mila avahana tsara daholo izany rehetrarehetra izany. Zavatra tsara ho fantatsika aloha dia izao ny tenin'Andriamanitra dia milaza olona be dia be mihitsy feno ny fanahy masina. Ary rehefa tena dinihanao tsiraray avy izy ireny dia izao no azo amaritana ity hoe feno ny fanahy masina ity. Fotoana manokana izy io izay anaovan'ny fanahy masina ao anatinao na nilatsaka taminao asa mahagaga. Zay ilay izy. Fotoana manokana anaovan'ny fanahy masina izay ao anatinao na nilatsaka tao anatinao asa mahagaga. Ohatra izany zao miresaka an'i Jesosy Kristy fantatsika tsara fa i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 4:4 dia ambara fa feno ny fanahy masina izy. Tsy hoe teo izy vao nisy ny fanahy masina, fa fantatsika tsara fa any Matthieu 4:7-8 dia efa nambara fa ny fanahan'Andriamanitra no nampitoejazan'i Maria. Efa tany am-boaka zany dia efa nisy fanahan'Andriamanitra tao anatiny. Rehefa nialehibe izy 12 taona dia mbola tao anatiny foana ny fanahan'Andriamanitra, ka nahatonga azy rehefa tany amin'ny tempoly dia nampiaiky volana roa le teolojiana tao mihitsy ny amin'ny fahaizany soratra masina. Asan'ny fanahy masina tao anatiny nahatonga an'izany. Fa rehefa tonga eto amin'ity Luka 4:4 dia ambara fotsiny amin'ny hoe feno ny fanahy masina izy. Zany hoe tamin'io fotoana manokana io dia tena niasa tamin-kery tao anatiny le fanahy masina izay efa tao anatiny. Nanao asa mahagaga dia nahavy tany nandeha amin'izay andeha hiatrika ilay 70 andro tany anefitra. Dia ohatra izany daholo. Ohatra izany tsika miresaka ny tantaran'i Zakaria any amin'ny Matthieu 1:7-7. Dia fantatsika tsara fa rehefa nanao asa fisoronana izy dia teo ampanaovana asa fisoronana tao izy no feno ny fanahy masina dia naminany. Ary rehefa naminany izy dia lasa niteraka ny vadiny na dia momba azy. Zany hoe fotoana manokana ilay izy. Tondrona hoe eo amin'ny fotoana manokana io dia niasa tamin-kery tamin'iny olo iny ny fanahy masina dia nisy zava-mahagaga niseho tamin'izay fotoana izay. Dia ohatr'izay koa tamin'ny andron'ny Pentekosta, dia ohatran'izay koa tamin'ny andron'ny ry Petera, rehefa nadinina ry Petera tamin'izy natsonindreo ilay mpanapaka ireo. Nefa izy efa nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny Pentekosta, fa rehefa nadinina izy dia teo am-pitenenana teo izy. Dia tonga dia nilatsahan'ny fanahy, tonga dia niasa tamin-kery tao anatiny ny fanahan'Andriamanitra izay efa tao anatiny. Dia tonga dia feno ny fanahy masina izy zany tamin'io fotoana io dia tonga dia lasa nanana fahasahiana izy niteny namaly an'ireo olona ireo any amin'ny asan'ny apôstôly 4:9. Dia ohatran'izany koa any amin'ny asan'ny apôstôly 4 ihany andininy faraky amin'ny 30 sy ny 70 reo le fiangonan'ireo rehefa avy tonga avy any ry Petera dia nitantara dia sady natahotra ireo nangovotra satria nisy fandrahonana be mihitsy avy azon'ireo avy any dia nivavaka ireo hoe mba omeo anay ny hery ahafahana mitory ny teninao dia tonga dia feno ny fanahy masina izy ireo. Tsy hoe tsy nanana fanahy masina izy akory fa tamin'ny fotoana io zany dia niasa tamin-kery tao anatin'izy ireo ny fanahy masina dia niovitrovotra ny trano dia nanome azy zava-mahagaga. Inona ny zava-mahagaga? Lasa nanana fahasahiana izay tena hoe tsy ananan'ny olona normalina mihitsy izy ireo na ahafahana mitory ny filazantsara indray rehefa vita izay fotoana izay. Dia izay hatrany ilay izy. Ohatra koa tantaran'i Stefana asan'ny apôstôly 7 dia fantatsika tsara fa nanana ny fanahan'Andriamanitra izy tao anatiny, fa tamin'ny fotoana izay nitorahan'ny olona vato azy dia feno ny fanahy masina izy. Zany hoe fotoana manokana io nanaovan'ny fanahy masina asa mahagaga izy dia inona ny zavatra niseho hitany ny voninahitr'Andriamanitra, hitany lanitra ny sokatra, hitany Jesosy Kristy. Zavatra tsy hitan'ny olombelona tsotra zany fa ny olona izy hoe feno ny fanahy masina dia nahavitan'izay zavatra mahagaga izay izy. Dia ohatrany koa i Paoly asan'ny apôstôly 7:10 rehefa nisy an'ilay lehilahy antsoina hoe Bara-Jesosy, rehefa nanatrika ny fitorina filazantsara izay nataony tamin'ilay gouvernoura, io lehilahy io dia sady mpamina ny sandoka no mpanao ody. Dia io olona io zany nanatrika teo tonga dia nitondrony sady niteneniny manao hoe jamby alao izy. Tamin'io fotoana izay nidresahany Paoly io dia feno ny fanahy masina izy, tonga dia nanana izay fahefana izay izy dia lasa jamba tokoa io ilay Bara-Jesosy io. Dia zavatra samy hafa ohatran'izany no mitranga. Zany hoe tsy hoe tsy manana ny fanahy masina akory ilay olona, fa efa tao anatin'ilay olona ny fanahan'Andriamanitra, fa io fanahy masina io fotsiny tamina fotoana manokana niasa tamin-kery naneho ny heriny dia izay le fiasan'ny fanahy masina tamin-kery amina fotoana manokana izay no antsoina hoe feno ny fanahy masina. Ianao koa ry havana,
izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao dia tadidio fa azo ny fanahy masina hiasana mikery ianao anaovany zavatra mahagaga ary izay fotoana manokana izay no antsoina hoe feno ny fanahy masina ianao zany hoe fotoana hiasany ny fanahy masina mikery ao anatinao tsy fantatra nahoana fa azonao angatahany io aloha satria afaka mangataka hoe fanahy masina miasa mikery asa na alohan'ny asa na alohan'ny anatra alohan'ny anaovana ny asan'Andriamanitra dia mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao dia amin'izay fotoana izay tena tsapanao mihitsy hoe tsy ianao no miteny tsy herinao no miasa fa tena nisy zavatra mahagaga ny sio mihitsy tao anatin'io zavatra izay nitanterahana io satria ny fanahy masina ny asa tamikery tao anatinao dia izay ilay antsoina hoe feno ny fanahy masina ianao dia tahaka izany koa mety ho tonga tampoka koa io eo ampitoriana teny ianao tahaka andry nataon'i Petera eo ampitoriana ny tenin'Andriamanitra izy eo ampamalinao izy tonga dia miasa mikery ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra izay efa ao anatiny dia tahaka an'izay koa eo ampanaovanao ny asan'Andriamanitra dia miasa mikery ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra dia izay ilay antsoina hoe feno ny fanahin'Andriamanitra feno ny fanahy masina ianao zany amin'izay fotoana izay dia misy zavatra mahagaga miseho foana eo mety misy fanasitranana miseho eo mety misy olona afaka eo mety misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo mety misy olona tonga dia mahavita zavatra tsy azo ny saina eritreretina na fahasahina na inona zany rehetrarehetra zany asan'ny fanahy masina izay ny asa tamin'iny fotoana iny no mahatanteraka azy izay ilay antsoina hoe feno ny fanahy masina koa dia maheresitsika ravana rehefa jerevantsika ny aty amin'ny Efesianina dia hitantsika fa mitovy amin'izany ny Efesianina 1:7-12 dia milaza i Paoly nanoratra ny taratasy io ny amin'ny hoe efa nomena tompo-kaseny amin'ny fanahy masina nareo izy nefa aty amin'ny 5:15 dia milaza izy ny amin'ny hoe aza mety ho mamidovay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-pony amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy zany hoe aoka nareo anaiky hiasany ny fanahin'Andriamanitra anehoan'ny hery sy ny fahagagana eo amin'ny fiainanareo ahitanareo ny voninahitr'Andriamanitra fa io resaka asan'ny nofo ny fahotana sy ny filana samihafa io manakana ny fanahin'Andriamanitra sy tena hiasa amin'ny fahafenoana eo amin'ny fiainan'ny olona io ary zany koa ravana nambara amintsika ny ota dia manakana ny fanahin'Andriamanitra tsy hiasa amin'ny fahafenoana eo amin'ny fiainantsika mino ka raha ohatra ka tena manaikitsika hanamasina ny tenantsika hanadio ny tenantsika hivavaka sy hibebaka eo anatren'Andriamanitra dia afaka niasany ny fanahin'Andriamanitra ianao misy zavatra mety hoe tsy vitanao hatramin'izay fa mety ho vitanao amin'ny fotoana izay hiasany ny fanahin'Andriamanitra izay efa ao anatinao ka le fiasany ny fanahin'Andriamanitra izay amin'ny fomba mahagaga no antsoina hoe feno ny fanahin'Andriamanitra andetsika ravana hivavaka raha mino ianao ny fanazy ao anatinao dia afaka hiasa amin'ny fahafenoana amin'izao ora izao hanafaka sy hanasitrana anao raha manana an'izany olan'izany ianao hivavaka isika fanahy masinao misaotranao izay fa ianao ilay efa nanasiana tombo-kasehana eo amin'ny andro fanavotana tsy afaka ny ho fantatray mihitsy ny marina raha tsy ny teninao no mampahafantatra anay an'izany afaka miasa amin'ny hery sy amin'ny fahafenoana amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy ianao ankehitriny mangataka aminao nizaniza maheno izao video zao mahita izao video zao aoka ianao fanahy masina hiasa mikery ao anatin'izany olona izany ka hanafaka azy hanasitrana azy amin'ny zavatra rehetra izay mamatopatotra azy satria rehefa miasa amin'ny fahafenoana ianao dia mahavita zavatra mahagaga mandrakariva eny raha misy mararika maretina tena hoe sarotra sitranina tsy hitam-panafody dia amin'izao ora sy minitra izao no ampitsaranao ny fanaitainana sy loharanina retina rehetra ka ho sitrana izany mpanomponao izany eny raha misy olona tsy mananjanaka tsy niteraka fa hoe momba amin'izao ora sy minitra izao no ny fiasanao amin'ny fahafenoana ao anatin'izany mpanomponao izany dia hanananaka izany mpanomponao izany ary amin'ny taona ho avy tahaka an'izao dia hoentiny atao batisa izany zanany izany raha misy ny olona voafatotro ny famatorana samihafa amin'ity ora sy minitra ity ianao fanahy masina dia fanahy miasa fanahy ny fahafahana fanahy naina fanahy manangana amin'ny fahafatesana rehetra manapatapaka ny gadra sy ny zioka ianao ka mahatonga an'izany olo izany olonafaka raha misy olona tsy mahay mamela heloka amin'izao ora sy minitra izao rehefa hiasany nasanao izy fanahy masina dia afaka natanteraka an'izany hiasao ny isambatan'olona anaovy zava-mahagaga anehoana ny voninahitra ao ahafantarana efa tena misy ianao miasa ty anatinay ianao ary velona ianao Andriamanitra izay mitoetra ty anatinay ka dia mahatoky ny herinao zahay ary zahay tsiraray avy amin'ny andavanandrom-piainanay amin'ny asa fanompona amin'ny asa fivelomana sy amin'izay rehetra atao dia oka ianao fanahy masina no ameno anay amelona anay hiasa mikery ahitana ny voninahitra ao isan'andro amin'izay rehetra ataonay
dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana isiankatahana izany vavaka izany. Amen.